izy ty aloha dia atrikasa zany a zay Irana am'ireo tany maro misy roambiroapolo izy ny tonga eto amin'izao fotoana zao a avy aty amin'ny Afrika atsinanana sy atsimo zany a ary andiniana indrindra ny fandrosin'ireo asa rehetra na projet rehetra zay nataony FIDA zany. Foto-kevitra zay banjinina moa zany a dia ny hoe ahoana ny fanovana ny tontolon'ny fambolena, ny tontolon'ny tantsanga mba ny marimarina koa mba hisin'ny fampandrosoana zay iarahana, ahoana ihany koa ny anentanana ny sehatra tsy miakina amin'ny fampandrosoana ao anatin'izay sehatra izay. Zay ny tena zava-dehibe a, isy fifanakaloza-kevitra ao a, isy fizarana traikefa ao a, ary isy fandiniana lohahevitra maro samihafa ao. Ao anatin'izany a nisy tomana lesona araka ny teneniko teo a amin'izay zavatra tsara vita tany amin'ny tany samihafa, ny fampiarana ny lafin'ny fikarohana, ireo teknika zay tsara entina mamokatra sy ny sisa sy ny sisa. Ny tena marina dia hoe ny FIDA zany a dia manana tanjona zay mifanaraka amin'ny tanjon'ny firenena mikambana, fa mifanaraka ihany koa amin'ny tanjon'ny fikambanana afrikanina dia ny fanenana, ny tany fahantrana, ny fanomezana asa ary ny fahavitana ara-tsakafo. Ireo zany ny tena tanjona amin'ilay izy a, ary hodinirana eto Antananarivo